Amin'ny mahampanompon'Andriamanitra lehibe aho, amin'ny mahampaminany lehibe aho, amahiraka lehibe farany ny tenako, dia eto aho mitondra teny fampaherezana lehibe indrindra ho an'Andriamatoa Président Andry Rajoelina. Manoloan'ny zava-misy, manoloan'ny fanaratsiana, manoloan'ny fanenjehana zay manjo an'ny Président Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao, dia mitondra zao fampaherezana lehibe izao ny tenako, Apôstôly Marka Tatandraza. Amahiraka Jesosy Kristy aho, avy any an-danitra, amasolo tenany lanitra aho, amambasadôriny lanitra ahy, de mitondra zao fampaherezana lehibe zao ho anao Andriamatoa Président Andry Rajoelina. Misy tenin'Andriamanitra ho fampaherezana lehibe ho anao androany, manoloany ady zay atrehinao, tolona zay atrehinao amin'izao fotoana izao. Ato amin'ny soratra masina, amin'ny Exodosy atoko 7:20, andininy 7:20 sy 7:20. Exodosy atoko 7:20, de ny andininy 7:20 sy 7:20. Exodosy 14:13 zay mivaky toy izao. Hovakina toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankera avy Nazareta. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova, zay hataony ho anareo anio. Fa reo Egyptiana zay hitanareo ankehitriny, de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova no iady ianareo, fa ianareo kosa angina. Dia niteny tamin'ny zanak'Israely Jehova hoe mba handroso. Ity teny fampaherezana ty Andriamatoa Président Andry Rajoelina no ampaherezako anao manoloan'izay ady lehibe atsehinao amin'izao fotoana zao. Te ilaza aminao manoka anao Andriamatoa Président, mba handroso manoloan'ny ady, mba handroso anao Président. Eto de mitondra fampaherezana lehibe koa ho antsika ekipa ny TGV rehetra, ekipa ny Mapara sy ireo zay antoko mpanohana an'ny Président Andry Rajoelina, satria be da be matsika mpanohana any Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao. Manoloan'ny fitoriana zay ataony Président ny Hasafi, zay magnenjika ny Président Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao, satria hitatsika moa le fanaratsiana nataony mpitariky ny Hasafi teny amin'ny TV Plus, teny amin'ny première instance, isorana manokana aloha ny ACC zay nanda ny fitoriana zay nataony zareo any Andry Rajoelina. Ary mbola miangavy hatrany koa izahay an'ireo mpitsara marina mahafantatra fa i Andry Rajoelina no hamaha ny olany Madagasikara mba tsy hanaraka ny fitoriana zay ataony Hasafi amin'izao fotoana izao, zay manenjika ny Andry Rajoelina. Manoloan'io problema io antsika mpanohagny rehetra, de iangaviana atsika mba tsy hisy emotra, mba tsy hisy hipody afara manoloan'ny fanenjehana any Andry Rajoelina. Mampahery anareo aho, fa tsy tsika no iady, fa Jehova no iady ho anareo, fa anareo kosa dia angina. Anareo kosa dia anina hoe? Angina. Anareo kosa dia angina. Fa iza ny iady? Jehova. Aoko fantatsao Andriamatoa Président Andry Rajoelina, nanomboka tamin'ny 1er avril 2018 tamin'iregny tolona teny amin'ny 13 mai. De zao ny teny Jesosy taminao. Zao nge tsy raha hoe avy tonga de hanohanohana anao fotsiny, fa Jesosy mihitsy no nanery ahy, Jesosy mihitsy no naplaza ahy. Hoy Jesosy, manatona ny Andry Rajoelina, fa io no vahaolana. Manatona ny Andry Rajoelina, fa izy no voatendriko. Manatona ny Andry Rajoelina, fa izy no voahosiko sady voafidiko hitondra ny Madagasikara, hanafaka ny Madagasikara amin'ny krizy. Izy no filoham-pirenena voatendry hitondra ny Madagasikara manomboka amin'ny 2019 avy zao. Zany hoe olom-boafidy i Andry Rajoelina. Tantanan'i Jesosy io.
I Jesosy Kristy nagniraka mihitsy no miteny tamiko fa io no filoham-pirenena. Ary zay mahatonga zaho milaza aminareo vahoaka tsy maintsy lany olo toanako io. Ary efa nanomboka tamin'ny 1er avril iny aho 2018 efa nanao fanambarana miezignezina fa Ianjy Rajoely no voatendrin Jesosy. Na iza koa milaza azy ho pastera, hoe pastera hoe hitondra firenena fa voafidin'i Jehova zany hono. Tsy haiko na Jesosy iza na Jehova iza no nitenen'io pastera io fa izy no hitondra ny Madagasikara. Fa raha Jesosy Kristy zay naniraka, Jesosy Kristy avy any Nazareta, zay nombona tamin'ny azy fijaliana, Jesosy Kristy avy any Nazareta, de nilaza Jesosy fa Ianjy Rajoely nitondra ny firenena. Ho hita eo zay mpaminany sandoka mitindray mitoraky ty. Ho hita eo zay mpaminany sandoka. Fa izaho mpaminany lehibe voahiraka avy any an-danitra de milaza fa Ianjy Rajoely no voafidy. Ianjy Rajoely nitondra ny firenena. Ary sahako mihitsy ny manao loka fa raha tsy Ianjy Rajoely mitondra ny Madagasikara tapao koa ty tendako ty. Tena sere zany. Za tena manao filokana aminareo vahoaka fa Ianjy Rajoely nitondra ny firenena. Tapao ty loko ty raha tsy tanteraky raha teneniko zany. Zavatra efa nilazaiko zay tsy maintsy ho tanteraky. Le raha nge tsisy idiranareo vahoaka aby. Fa i Jesosy mihitsy no efa niteny fa io no voafidy. So de nareo eritreritra hoe nangala baty koa raha ohatra lany filoham-pirenena ny Rajoely. Na misy fifidianana na tsy misy fifidianana, tsy maintsy Ianjy Rajoely no mitondra ny Madagasikara fa zany no tendrin'Andriamanitra avy any an-danitra. I Jesosy nge niteny an'izany tamiko e. Manana programa lehibe amin'ny Ianjy Rajoely aho Jesosy. Ary Ianjy Rajoely no fanaka voafidy hampiasako, hataoko fitaovana hanoana ny filazantsara, hataoko fitaovana hanoana ny fanjakako eto Madagasikara. Ny programa n'Andriamanitra rehetra de ho akinina amin'ny Ianjy Rajoely. Te ilaza aminareo aho, nareo mpanaratsy ny Ianjy Rajoely. Na inona ny fanaratsianareo, na inona ny fanenjehana ataonareo azy, na inona ny hosopotaka ataonareo ny Ianjy Rajoely, efa voafidin'i Jehova, voafidin'Andriamanitra io lehilahy io. Izy ny hitondra ny Madagasikara. Izy ny hitondra sy hanafaka ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy. Ary tsy maintsy lany io. Na misy fifidianana, na tsy misy fifidianana, Ianjy Rajoely no voafidin'i Jesosy hitondra ny Madagasikara. Na misy fifidianana, na tsy misy fifidianana, Ianjy Rajoely no voafidin'i Jesosy hitondra ny Madagasikara. Averiko farany, na isy fifidianana, na tsisy fifidianana, Ianjy Rajoely no voafidin'i Jesosy hitondra ny Madagasikara. Tapao tendako ty raha tsy tanteraky zany. Fa io no voatendrin'i Jesosy. Ka eto manentana anareo kristianina, manentana anareo vahoaka malagasy. Atsika ve hitady an'ireo olona zay tsy nitendren'i Jesosy reo. Tsy aleotsika ve mifidy olona zay nitendren'i Jesosy hitondra ny firenena. Ianjy Rajoely nge Jesosy mihitsy no nanendry azy. De andeha hifidifidy an'ireo mpanao politika satanika lahy reo koa zany nareo zay. Andao hifidy any Ianjy Rajoely. Fa io no voatendrin'i Jesosy. Ziady amin'ny Jesosy ihany atsika de Ianjy Rajoely zany. Fidin'i Jesosy Kristy hitondra ny Madagasikara. Hanafaka zao firenena antsika zao. Ho anareo contre ny Ianjy Rajoely, contre ny Jesosy nareo. Anareo zay magnenjika ny Ianjy Rajoely, magnenjika ny Jesosy koa nareo. Satria olo voaositry ny Jesosy io nitendrin'i Jesosy. Donc zany zay manohitra ny Ianjy Rajoely de manohitra ny Jesosy koa. Ka eto aho de milaza aminareo Ianjy Rajoely no ho lany ho foloan'ny Madagasikara. Io no voatendry ary tsy andainga Jesosy zay niteny tamiko fa io no voatendry. Jesosy mihitsy no teny tamiko fa tsy maintsy lany io. Asakasaka anareo zay mbola hilatsaka filoham-pirenena eo. Asakasaka anareo zay mbola handany fotoana eo. Asakasaka anareo zay mbola handany 50 tapitrisa anaty volany amin'ny ACCN. Fa na iza hidefian'ny Ianjy Rajoely, hilatsaka candidat koa hifaninana amin'ny Ianjy Rajoely, Ianjy Rajoely tsy maintsy videty. Izy no ho lany hitondra ny firenena. Efa voafidy io, efa nitendren'i Jesosy. Donc zany raha izao nareo reno, tsy tokony hilatsaky koa nareo candidat reo. Ary tsy tokony handany vola-tsony. Isora nareo candidat sasany avy any amin'ny atoko maro samihafa. Zay efa tapa-kevitra amin'izao fotoana zao fa hijanona, tsy hilatsaka filoham-pirenena tsony. Maro be amin'ireo candidat dinasaure anke nametraka démission fa tsy hilatsaka. Lasa nanoana ny Ianjy Rajoely satria efa fantatsin'ireo zany fa Ianjy Rajoely no hitondra firenena. Ary efa voafidin'i Jesosy koa.
tsy maholombelona zany fa Jesosy mihitsy nanendry azy nanolotra azy ny fahefana ka eto de mitondra fampahirezanao anao Andry Rajoelina monsieur le président mahirezanao fa na hiakatraiza zareo ianao ny fa voatendry ny Jesosy na inona fanaratsina na inona fanenjena ny amin'ny ACC na eny amin'ny première instance na eny amin'ny tribunal mahirezanao fa tsy anakery reny i Jesosy nitsangana hiaro anao mahireza rahalahy mahireza fa Jesosy nifidy anao fa tsy olombelo na dia halan'olona anao tian Jesosy foana avelao fa homenatra ihany reo mpanenjiky reo ary tsy maintsy fiterany rambony mahireza anao fa tsy maintsy ianao nitondra ny Madagasikara izany teny Jesosy ianao nitondra ny Madagasikara mahireza rahalahy aza mitanondrika zakivy mahireza nareo mivady nareo mianaka mijoroa fa ianao ny voafidy hitondra ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina mahireza anao fa reo tsy maintsy kivy tsy maintsy latsaky reo na hoaiza ary na ifaninana aminao reo tsy maintsy resy reo ino ma mbola ifaninana zareo antitsy reo aminao heno kokoa i raiky i voalavolahy iny koa hoe handeha ifaninana aminao zany koa hony nanatsy taratasy amin'ny ACC iny koa hoy niany fa i voalavo fa handeha ilatsaka koa aina reo voalavo nitarika pesta koa mbola holany tsy possible aminao voalavo holany eo tapako tendako ty raha lany eo iery voalavo sere zany ary zao tena mandohalika am Jesosy mafy mihitsy tsy halany ny hasivem fa voatsoratsy agnaty baiboly ty ato zany fa reo Egyptiana zay hitanareo akehitriny io de tsy ho hitanareo mandrakizay ireo hasivem zay nampahory anay nampahory ny délégation ny marika tatandraza namono vono faty anay napigadragadra anay tany Mazenga napigadra anay namono vono anay tany Soanirano Vongo anareo hasivem io de tsy ho hita mandrakizay sa tsy zany ve tsy hita itsony nareo hasivem ho fongoriny Jesosy Kristy nareo satria nareo fahavalin'Andriamanitra mpanenjiky ny filazantsara anareo avy aminareo napotiky ny fiainanay ranga nipotehinareo zahay anareo tena angatahako am Jesosy mafy mihitsy hasivem i voalavolahy iny tsy lany iny na andany vola firy anao voalavolahy anao tsy lany zany raha mbola velona koa Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nagniraka anao tsy lany zany mety mbola hazo vato 1% reo namanao reo fa ianao tena 0 ny anao ndrindra fa nareo antsantsy aby reny nareo tsy sifidy anareo zany fa tsy maintsy Andry Rajoelina no voafidiny Jesosy io mitendreny Jesosy io ary ny fanamasina hiezaka hanokatra ny fon'olona rehetra hahalany ny Andry Rajoelina tsy maintsy lany Andry Rajoelina eto koa de manetana anareo vahoaka rehetrarehetra amizao fifidianana ho aby zao de Andry Rajoelina fidinareo isa ny fidina hoe fidio iza no arianareo amizao iza no ariana miala Rajao miala Rajao raha izay teny zay manaporofa tsy ho elatsony anao Rajao hiala eo amin'ny fitondrana eo anao hiala eo anao ary tsy hipody eo tsony mandrakizay de aza mieritseritsy mbola hiveriny eo anao Rajao fisandratana 2030 zany tsy hisy aza mampanantena poakato olo fa tsy hisy zany 2030 nareo zany amizany anao tsy fantitsy raha mbola ho velona anao amizay fotoana zay olo efa miandry lavaky tsy possible aminao aza mampanantena olo poakato 2030 anao zany fa tsy maintsy ny zandrikely miaraka amin'ny tanora ihany tsika tanora ihany tsika sa tsy zany miaraka amin'ny tanora ihany tsika tanora ihany tsika tsy maintsy lany ny olo toanako de anjy nirina Rajoelina ka dia ho anareo rehetra zay manatsaina mandiniky zao teniko zao ho tonga saina nareo manamboka androany fa tsy maintsy Andry Rajoelina ny olany filoham-pirenena eto tsika ifankahita fa tapao ty tendako ty raha tsy marina raha teneniko zany atao mpaminany sandoko aho
rasy tanteraka eo raha teneniko rehetrarehetra io fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no niteny tamiko fa ianjy rajoely nitondra ny firenena malagasy ary tsy vao androany no nitenenako an'izany fa nanomboka tamin'ny 1er avril nanomboka tamin'ny 20 avril zafady 20 avril jusqu'à androany ty aho manizingizina an'io foana fa ianjy rajoely nitondra ny firenena ka de isorana antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany ity vidéo ity de manao mandram-piaonatsika amanaraka indray fa ho hitanareo amin'ny fiteteza-paritra eny ihany aho ho hitanareo amin'ny télé sy radio ihany aho fa de manao propagande aho am'izao fotoana zao mitety faritra manao propagande any Andry Rajoely an'ty olona toanako ty fa de makasitraka tompoky lahy makasitraka tompoky vavy amanaraka indray veloma tompoky vavy de ve ihany atsika sotra tompoky